manana ny fiadanan Jesosy ho antsika tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana zay anaranao ny fandaharana amin'ny fahitalavitra izao. Ianareo zay mpiainonja-peo ihany koa tsy adino zay mpanaraka ny tambazotra serasera tsy adino ihany koa manonona ny fahatsarany Kristy ary ny fitahiny ho aminao sy ny ankonanao. Ry havana malala amin'ny tompo tsika tena hiaraka hivavaka avy hatrany satria anaraka afatra avy amin'Andriamanitra sika de mialohan'izay nde tsika sy anao hiaraka hivavaka anakipo masontsika na aiza toerana misy anao de nde tsika sy anao hivavaka ndao ary. Ry Andriamanitra ray tsy to mpahary ny lanitra sy ny tany manatra ny fisaorana indray zay eo anatrehanao ny amin'ity andro sarobidy zay nomenao anay ity. Tompo-pasoavana ho anay an'io satria andray teny zay, andray fanavaozana, andray fanasitranana vaovao, andray fampianarana vaovao, andray indray zay Andriamanitro lay tokony raisinay hatramin'izay, andray indray zay Andriamanitro le fiovam-piainana avy aminao ary fantatray fa rehefa ianao manova ny fiainanay de ny maizina hivadika mazava, rehefa ianao manova ny fiainanay de mampiasa ny fahefanao ianao ary ny fahefanao zay ambony noho ny fahefana rehetra misy eto amin'izao tontolo zao no hiasa amin'ny fomba mahery vaika aminay tsirairay avy. Anio ary Andriamanitro rehefa hiasa ianao de aoka hietry ny nofo atakatra ny saina hirehitra ny fanahy, hietry ny nofo atakatra ny saina hirehitra ny fanahy amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry havana malala amin'ny tompo mamerina ny arahaba ombam-piraritsoa antsika tsirairay avy. Tonga indray tsika ity amin'ny fanomana ny fotoam-bavaka isaky ny alarobia, alarobia mahafinaritra, alarobia zay andraisanao fahasoavana ary hiakaranao amin'ny ara-panahy, hitombonao refy ara-panahy ary inoko tanteraka fa rehefa mitombo refy ara-panahy ianao de manaraka an'izay koa ny fiainanao rehetrarehetra. Miditra tsika ity ny volana vaovao, efa lasa ny volana aprily miditra indray tsika ao anatin'ny volana May. Ity volana May ity isaky ny alarobia de manana lohahevitra manokana tsika hoe ny fahefan'Andriamanitra, na hoe fahefany Jesosy Kristy, fahefany Jesosy Kristy. Averiko ny lohahevitrintsika isaky ny alarobia de ny hoe fahefany Jesosy Kristy. Arak'izay fahefana zay de iresakintsika fahefana de ao anatin'izany fahefana zany mazava ho azy tsy maintsy misy foana ny vavaka sy fanafana satria avy hatrany tahaka ny efa mazatra atsika ary fahafantaranao ny fahafantaranao anao zay mpamonjy an'io fotoam-bavaka io hatramin'izay de tsy maintsy misy foana ny vavaka sy fanafana satria fahefana ny resaka ary rehefa miresaka fahefantsika de tsy maintsy ampiasa an'izay fahefany Jesosy Kristy zay zay nomeny atsika. Ry havana malala ao amin'ny tompo fahefany Jesosy Kristy ny lohahevitra. Ny fotoanatsika de ny alarobia zao manomboka 12 fotoana manokana zay andraisak'olona io ety am-piandohana de fa manentana atsika sady ho an'ireo olona zay miantso, ho an'ireo zay miantso amin'ny laharan-tarobia zay efa misoratra amin'ny fahitalavitra eo na ho tononoko any amin'ny faran'ny fandaharana de mandray anareo ny tenako. Hoy amantsianao ateo hoe fahefany Jesosy Kristy zay ny lohahevitrintsika. Ny fahefany Jesosy Kristy raha lasa anabavy de fahefana ambony indrindra ary fahefana faratapony eto amin'izao tontolo zao. Averiko ny fahefany Jesosy Kristy de fahefana faratapony, fahefana ambony indrindra eto amin'izao tontolo zao. Raha mbola misy raha mbola eto ambony tany eto zany misy milaza ny teny hoe za manam-pahefana na olona ranofo izy ary indrindraindrindra ara-panahy, mety manana ny fahefana ara-panahy ananana izy, mety tsy avy amin'ny Jesosy zany fa sahako miteny anao fa mbola mbany noho ny fahefana ananan Jesosy Kristy zany satria ny fahefana rehetra efa menan Jesosy Kristy. Mbola hiditra amin'izany tenin'Andriamanitra moa tsika rehefa aveo fa anio de te hampafantatra anao aloha hoe ny fahefana rehetra zay misy eto amin'ity zao tontolo zao ty de tsisy ambony mihoatra ny fahefany Jesosy Kristy. Androantsika raha lasa anabavy amin'ity fiandohan'ny lohahevitra hoe fahefany Jesosy Kristy ity de iresakitsika ny hoe fahefany Jesosy Kristy eo anatrehan'ny aiziny, fahefany Jesosy Kristy eo anatrehan'ny aiziny.
mazava ho azy rehefa miresaka aizantsika de ny tontolon'ny démonisy ny momba anazy rehetra zany hoe aizana izany. De tsika jery tenin'Andriamanitra araka ny fanambaraka taminao teo a, ny tenin'Andriamanitra ho jerentsika de ao amin'ny Matthieu 7:20 Matthieu 7:20 Matthieu 7:20 tenin'Andriamanitra fa ainao ty fa tiako anokafana ny sainao ary anokatra indray a ny fitadidinao ampatsiahanao indray fa an Jesosy ny fahefana rehetra ary izy ny tompon'ny fahefana faratapiny eto amin'ity zao tontolo zao ty. Hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Matthieu 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jesosy nanatona de niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Efa nomena ozy izy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Zany hoe na any an-danitra Jesosy ny tompon'ny fahefana, na ety an-tany Jesosy ny tompon'ny fahefana, any Jesosy ny autorité faratapany. Ijerinay tsika tenin'Andriamanitra ao amin'ny Filipiana 4:7-10. Filipiana 4:7-10. Filipiana 4:7-10. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezana azy ny anarana izay ambony no ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no ando alian'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny any ambany tany. Midiky zany raha lasianabavy fa ny fahefana rehetra any an-danitra mbola manapirofo sy manamafy an'le tenin'Andriamanitra tao amin'ny Matthieu teo any, fa ny fahefana rehetra any an-danitra na ety an-tany na any ambany tany de an Jesosy Kristy. Zany hoe ny karazana créature rehetra na ara-panahy na ara-nofo de mandoalika daholy manoloana an'le tompony fahefana, manoloana an'izay fanomena an'le fahefana faratapany. Resaka amin'ny baiboly eto hoe eny fa ny any ambany tany ary, midiky zany fa any ambany tany any koa de misy fiainana. Ny any ambany tany any ozy izy ny tenin'Andriamanitra de mandoalika amin'ny anaran'i Jesosy daholy ny lohalika rehetra any ambany tany. Andriamanitra tompon'i Jesosy Kristy no tompon'ny fahefana faratapiny. Jesosy Kristy no tompon'ny fahefana rehetrarehetra, ka na inona fahefana mety tonga teo amin'ny fiainanao rehefa le Jesosy Kristy, rehefa le fahefan'i Jesosy Kristy no entiny eo de tsy maintsy mandoalika zany lohalika zay milaza fa manana ny fahefana izany. Averiko, Jesosy Kristy no tompon'ny fahefana faratapany, ka na iza ary na inona milaza fa manana fahefana, ka rehefa manoloana ny Jesosy Kristy le tompon'ny fahefana faratapany de tsy maintsy mandoalika ny lohalika zany milaza ny tenany ho manana fahefana zany. Isika senao ka lasianabavy de misy toerana efa nomen'Andriamanitra atsika senao amin'ny zanak'Andriamanitra atsika senao. Mazava ho azy ny tompon'ny fahefana voalohany de Jesosy Kristy, ny zanak'Andriamanitra no tompon'ny fahefana voalohany. Fa isika koa nefa de misy toerana efa nomen'Andriamanitra atsika senao de toeran'ny olon'ny fahefana, toeran'ny fahefana. Amin'ny zanak'Andriamanitra atsika senao de efa nomena atsika ny fahefana araka ny tenin'Andriamanitra hoe efa menanao ny fahefana, anitsaka ny menarana sy mainka ozy izy ary tsisy hampaninina anao zany. Zany hoe le fahefana avy any amin'ny Jesosy Kristy no nomeny atsika ihany koa. Raha lasianabavy, fahefana feno ny fahefan'i Jesosy Kristy ao amin'ny aizina, araka le loha hevitra atsika teo hoe fahefan'i Jesosy Kristy eo anatrehan'ny aizina, de hoe amantsi anao hoe fahefana feno ny fahefan'i Jesosy Kristy eo amin'ny aizina. Tsy misy zavatra ao amin'ny aizina ka tsy ananan'i Jesosy Kristy fahefana. Fahefana feno no ananan'i Jesosy Kristy eo amin'ny aizina. Tsy misy zavatra ao amin'ny aizina ka tsy ananan'i Jesosy Kristy fahefana. Inona ny zavatra ao amin'ny aizina? Inona avy ireo ambara fa zavatra ao amin'ny aizina? Mety trosy zany, aiziny zany mety aretiny zany, tsy fahitatory zany, mety pouvoir na magie any devoly any zany, mety tsy haiko hoe dadarabe na inona. Jesosy Kristy
no mbola manana fahefana amin'ireo fanahaniaizina rehetrarehetra ireo, araka ny ambarako aminao hoe tsy misy zavatra ao amin'ny aizina ka tsy ananan Jesosy Kristy fahefana na de anankiray azy. Eo amin'ny toerana zay tsy misy Jesosy raha lasana bavy, eo amin'ny toerana zay tsy misy Jesosy de manapatra ny heriny ny devoly, manao zay tiany ataony devoly, manao zay tiany ataony devoly. Eo amin'ny toerana zay tsy manjaka Jesosy no manjaka ny devoly, eo amin'ny toerana zay tsy manjaka Jesosy no manjaka ny devoly, eo amin'ny toerana zay tsy misy Jesosy no manapatra ny heriny devoly, manao an'izay tiany ataony devoly. Matoa zany ny fiainanao tena lalovan'ny devoly, matoa zany ny fiainanao tena mikorotana lava, tena hoe mikorotana ambony ambany, de ny antony raha lasana bavy tsisy Jesosy eo amin'le toerana. Ary manjava ho azy rehefa tsisy Jesosy eo amin'le toerana, tsy miaso eo ny fahefan'i Jesosy Kristy, tsy miaso eo ny Jesosy Kristy. Vaovao mafaly nefa ny tiako ambara aminao an'io hoe marina fa hoy ateo eo amin'ny toerana zay tsy manjaka eo Jesosy de eo manjaka ny devoly, nefa ny fiainanao manomboka ny fahitanao an'izao afadrao sy ny fahenonao an'izao afadrao amin'ny onjam-peo, de ny fiainanao manomboka eto de fiainana anjakan'i Jesosy. Ary indrindrindrindra ianao moa rehefa hamonjy fotoam-bavaka ny alarobia zao de anao vavaka fanoloran-tena lalitsika, ary tsy anekintsika raha tsy ilaza mihitsy hoe Jesosy eo anjakao ny fiainako, amin'ny fotoana ianao milaza an'izany hoe Jesosy eo anjakao ny fiainako, de nomenanao ny fahefan'i Jesosy Kristy, nomenanao ny fahefan'i Jesosy Kristy. Aza manaiky zany hoe tsisy Jesosy eo amin'ny fiainanao, aiza manaiky zany hoe anjakan'ny aizina ny eo amin'ny fiainanao, fa rehefa anjakan'ny aizina ny eo amin'ny fiainanao de manjaka eo ny fikorotanana, tena mandihy eo ny devoly raha lasana bavy, manao an'izay tiany atao eo ny devoly, ary zay te amisavy de mamisavy. Magaga ane raha lasana bavy fa amin'izao fiainana efa sarotra ao de mbola misy olona ihany mieritreritra hoe mavita metehatra amin'ny herin'ny tenany izy hoe tena za ndray tena metehatra amin'ny herin'ny tena koa, za ndray nazahoako an'ity fiarako ty, tena ina moa zany herintsandroko ny azahoako an'ity, atsembohako ty, tena herim-poko ny nazahoako an'ity. Ary misy ary moa manoratra mihitsy eny amin'ny fiarany eny hoe herim-po fa tsy lova, noho ny tsy fatakarany zany raha lasaina bavy de misy olona mbola mavita hoe metehatra amin'ny herin'ny tenany, metehatra amin'ny herin'ny tenany. Za te hiteny aminao raha lasaina bavy, tsy mampatahotra anao fa lalandra tokana kely anankiray fotsiny ane no kasihan'ny fahavalo eo amin'ny fiainanao de efa potika ny fiainanao potika ny fiainanao. Taratasy kely anankiray fotsiny mety hoe taratasy mety ho tsy haiko hoe mety ho maina verina ohatran'izay, zay fotsiny mety hoe hokitihan'ny fahavalo eo amin'ny fiainanao de potika tanteraka ny fiainanao. Zay ny antony mahatonga ny fiainantsika tsy maintsy omentsika anjakan'i Jesosy Kristy, ary rehefa anjakan'i Jesosy Kristy de manjaka eo ny fahefany, manjaka eo ny fahefany. Tadidio raha lasana bavy fa ny devoly de mahazo vahana ny devoly rehefa tsy manam-pahalalantsika sy ianao, mahazo vahana ny devoly. Ny mampahazo vahana ny devoly de ny tsy fisian'ny fahalalana, mahazo vahana ny devoly satria ampitahorina ny olona, rehefa tsy malala ny olona de ampitahoriny devoly, miororo. Matoa zany ny olona anankiray tena sary tahotra, anisan'ny fakteurany tahotra anankiray ty de noho ny tsy fahalalana. Mahazo vahana ny devoly rehefa matahotra sika. Raha lasana bavy raha ny tokony noho izy de zao, raha fantatrao ny fahefana miasa eo amin'ny fiainanao, raha fantatrao ny fahefana zay nomeny Jesosy Kristy amin'ny fiainanao, de raha ny tokony noho izy de tsy anjaratsika ny matahotra ny devoly fa ny devoly ny tokony atahotra atsika. Averiko mety ho gaga ianao raha fantatrao ny fahefana misy eo amin'ny fiainatsika sy ianao de tsy anjaratsika no matahotra ny devoly fa ny devoly ny tokony matahotra atsika. Ny devoly ny tokony miororo rehefa eo amin'ny présence atsika sy ianao, rehefa mahita atsika sy ianao de tokony devoly no miforo-drano, tokony devoly no miala. Vao mahita anao fotsiny izy de miala. Tanao ngamba reny ao am-piangonana reny raha mpinao mifefy ianao, tsy voatery miteny, tsy voatery miteny fa vao manantona fotsiny de efa mandoalika le devoly, efa mandoalika le olona possédé.
vao mipetraka fotsiny tanako indraindray tsy mila mitabataba koriny a de fa miala ny devoly marina fa nampianatra antsika amin'ny baiboly hoe rehefa nandroaka demonia i Jesosy Kristy de ny teny mafy ny demonia izy io ny baiboly de ny teny mafy an'le fanahy izy fa misy fotoana galasiana bavy tsy mila mitabatabitsika senao fa ny fahefana fotsiny no ampiasaina de fa miala ny fahavana de fa miala raha takatrao ny fahefana Jesosy Kristy raha fantatrao ny fahefana zay nomeny Jesosy atsika senao de tokony devoly no matahotra atsika senao fa tsy tsika senao no matahotra ny devoly tadidio fa mission Jesosy Kristy ane akoatrany hoe amonjena ny fanahintsika senao de andrava ny asan'ny demonia aveko ny mission Jesosy Kristy akoatrany hoe amonjena atsika senao de andrava ny asan'ny demonia rehetrarehetra za tsy manana adversaire an'izanizy ary tsy manenjika an'izanizy ary tsy miady amin'izanizy ary tsy mifaninana amin'izanizy fa kosa galasiana bavy marina fa ny mission atsika voalohany de ny famonjena fa misy karazan'olona de mavita milaza mihitsy hoe tsy ilainy zany vavaka sy fanafahany zany fa nitanjona de famonjena ny fanahy ihany tadidio fa miteny tenin'Andriamanitra ny Jona voalohany toko 7 ny 9:9 Jona voalohany toko 7 ny 9:9 de ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy izay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly manotatra amin'ny voalohany izao no nisehony zanak'Andriamanitra de ny andrava ny asan'ny devoly izao ozy izy nisehony zanak'Andriamanitra izy le zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy aniny andrava ny asan'ny devoly midiky zany fa ilaina ny fandravana ny asan'ny devoly ilaina ny vavaka sy fanafana amin'ny alalan'ny fahefana zay nomeny Jesosy atsika no ahafahantsika mandrava n'zany asan'ny demonia zany amin'ny alalan'ny fahefana zay nomeny Jesosy atsika no ahafahantsika mandrava an'zany asan'ny demonia izany galasiana bavy eno tsara ria mahatonga anao mbola matahotra mahatonga anao mbola mitomany mahatonga anao mbola tena ifonako galasiana bavy mitetitety fiangonana gauche à droite mitady hoe aiza ny tena misy famonjena aiza ny tena misy vaolana aiza ny tena misy fivampiainana tsisy maratsy an'le fivana ho fiangonana fiovaovana fiangonana fa te hiteny aminao galasiana bavy tsy fotoana ny fiovana fiangonana intsony zao fa tokony atakatra ianao raha takatrao ny fahefana sy ny herin'ny vavaka zay ataon'ny mpanompon'Andriamanitra de tsy ova fiangonana ntsony ianao mahatonga an'le vavaka ohatrany tsy mandaitra aminao ane de satria tsy fantatrao ny valeur an'le fahefana tsy fantatrao ny herin'le vavaka zay ataon'ireo mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao de lasa indray ianao hitety fiangonana hitady fiangonana hafa ka natapitra voatetinao ary ny fiangonana rehetra rehefa tsy fantatrao ny tomba mbidiny zany fahefana zany de reraka foana ianao hitety fiangonana za te hiteny aminao hoe manomboka eto de tokony hiova am'izay ny fiainanao za te hiteny aminao hoe manomboka eto de tokony hifarana am'izay ireo fijaliana zay ny ainanao satria ny alarobia zao de ampahafantariko anao hoe inona ny atao hoe fahefany Jesosy Kristy fahefany Jesosy Kristy fahefany Jesosy Kristy eo anatrehan'ny aiziny fahefany Jesosy Kristy eo anatrehan'ny aiziny zany hoe eo anatrehan'ny demonia de te hampianatra atsika tsirairay avy manentana anao tongavy ianao ny alarobia zao manomboka am'roambe folora fotoana zay tsy hanavahana naizana izy io fotoana zay tsy hanavahana anara-piangonana fotoana zay tsy hanavahana lokom-bolokoditra tsy hanavahana fiaviana satria Andriamanitra tsy mba manavakavaka ary tian'Andriamanitra koa mba hiasa eo amin'ny fiainanareo menakavy zany fahefany Jesosy Kristy zany io fahefany Jesosy Kristy io tsy afaka miasa aminao raha tsy takatrao ny dikan'le fahefana raha tsy fantatrao ny valeurany na ny tomba mbidin'le fahefana andehantsika senao ny alarobia zao am'roambe folora hatramin'ny ary fotoana fandraisak'olona io aiza miala ianao fa misy fijoroana vavolombelona mahafinaritra vity ty afatry ty manentana anao aza vela misy antony anakananao tsy ho avy amin'io fotoana io ary rehefa mahita an'ity vijoroana vavolombelona ty anao de hiakatra ny finoanao tongava aloha fa mety soatonina indray ny toeranao fa somary kelikely ihany ny toerana de manasa anao ary tsy hitanao le toerana de atokoko anao ny toerana misy ny tranomanga
de ao amin'ny Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beril Rose. Tranomanga Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beril Rose. Raha hoe anao tena tsy hitako zany pasteur vazava iny eto Tomasina, azonao atao miantso ny Lagatarby 038 30 101 04 038 30 101 04. Zay ny fotoana niaraka taminao teto, mino fa nahery anao ny mpanomponao pasteur Jivaka Koutson no niaraka taminao teto manome fotoananao ny tena koa manaraka indray. Tahin'Andriamanitra tompoko.